misy karazana problème zany tonga noho ny fiamoranao enao mbola tonga io fa efa miemotry tsy mafana itsony ny alleluia anao efa tsy henitsony ny amen anao efa henina sisy henina namolitra izy misy efa tsy manao tsony fa vao tafitopokely ao no mason'ny paster anny anazy voalefany ny amen ny olona efa vita amen ozy ny olona tsy la tafitreany paster izy amen efa tsy mafana tsony fo tototra olana am'izay fa zavatra tsikaritro amin'izy ty rehefa mirehatra ianao rehefa mafana ianao mipitipititra o problème-nio misokatsokatra ny lalana averiko rehefa mirehatra ianao rehefa mafana ianao rehefa miasa ao an'Andriamanitra ianao na mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra mipitipititra o problème io ary misy manampy ianao amin'ny olanao misy miregle io olanao io misy manampy ianao amin'ny visionao io misy manampy ianao amin'ny fanorinao io misy manampy ianao amin'ny fikasanao io alleluia zay ora lasana vavy malala zay manaovy ianao asan'Andriamanitra mangetaheta fa misy raha mahalohany ao anatinao ao le lio ao anatinao na ny raha ao anatinao ao raha avy amin'i Jesosy raha na lidera natao lohany ianao raha lasana vavy a na ilika azy ianao androany aoko fantatrao fa lohany ianao io na iliky ny ralany Josefa nefa inona izy lohany na iliky ny ralany Davida na iliky ny ray aman-dreniny osorana mpanjaka ny zanaky Jese i Davida tsy nantsoina na dia mba hoe isy raha anankiray amin'ny rahalany aza osorana mpanjaka ny anankiray ny andro iny tsy manatsoina nefa io tsy atsoina io ino mihitsy le osorana na ilika azy ianao aoko fantatrao fa natao lohany ianao natao lohany ianao androany fotsiny ianao modimody ohatran'io e fa efa misy plan'Andriamanitra hoe amin'ny daty ohatran'izao ho asambatra ity ho hitanareo ny anaratako an'io alleluia teneno ny namanao lohany ianao na dia voailika azy ianao androany na dia ohatrohatr'izao azy ianao androany na misy zavatra tsy mahafinaritra azy eo amin'ny fiainanao androany lohany ianao e lohany ianao eno itsara ara lasana vavy ny fiarahana amin'Andriamanitra mandingana ny lalàna ny natiora amina maolombelona matetika lahy matoana vavy matoana niteraka voalohany a no lohany amina fiainany fa nijereko tsara ny baiboly ny olona mangetaheta n'Andriamanitra sy ny fidian'Andriamanitra sy natsoin'Andriamanitra reny no asanatra ho lohany enao aloha raha lahy mataona na vavy mataona fianakaviana manana aza manaiko ambany zany ianao aleo mba ianao no ambony dia ianao no anavitra an'ireo mpiraita-po aminao reo fa raha tsy hipetraka tsara amin'ny toeranao ianao manangana hafa Andriamanitra izany lahy matoany Israely Robena jereo tsara fa io Robena io tsy nanome asiny ny antsony satria ny malama to na vavy matoa dia mbola antso sy fifidianana hoe ity no avoaka voalohany avy eo amin'ny kibon'ny ty raha matoa ty fa ny baiboly dia milaza hoe nandroandrootry Robena miakatrakatra Robena misimisy toetra i Robena fa misy lehilahy atao hoe Josefa atao zay malala tsara ny atao hiantson'Andriamanitra malala tsara ny atao nofidian'Andriamanitra nangeta ety izy lasa lohany tamin'ny zanak'Israely halleluia ary nyo karazana lohany reo a ny zavatra itovizana lohany a dia matanty sokany fony havereno azafady avereno tsara teneno namanao nitovizana lohany hoe a matanty sokany fony enao raha vao tsy matanty sokany fonao tsy maintsy mitsokongany ianao tsy tafapetraka ho lohany zany amin'ny fiainana enonareo tsara enareo loaloha tsampanato raha vao tsy matanty sokany fonao mitsingidina avy eo ianao na eo ihany ianao fa tsy misandratra lohalohany any amina orinasa any lohalohany amin'ny fiainana any lohalohany amin'ny fianakaviana any ho tany saiko aminareo zay tonga ho an-tsaiko zao jereo tsara Josefa natao lohany nasandratra ho lohany na iliky ny rahalahany natao anaty lavaka piray tampo aminao ray raha aminao mandatsaka anao anaty lavaka mora izany sasarotra izany
ary olona raika ambiny folo ny mandatsaka anao ao ianao rery sady ianao ny zandriny indrindra mbola nisy zandriny ihany tao i Benjamina fa izy anisan'ny tena zandry reo ny batanao no fatorana ianao na latsaka ao anaty lavaka satria ny lohany misy zavatra maro andondomana ny fony eo maheno tsara venao ranabavy raha mora miakatra i raha mora miakatra Marie Thérèse i raha mora miakatra François Xavier tsy hivoaka ny malohany ianao raha tsy amboarinao ity maheno tsara ve ianao io mandrondroatra io any tsy matafavoaka anao nandroatra dia tsy hita tsony tapabolana aloha ny vavaka ary na dia nisy nampahery azy ny olona nampahery anazy indray ny diavany so dia verinao fa ny verin-dalana za io zany ndray zao ny malaza ny am-piangonana zany verin-dalana efa haiko toetra nareo ao tsy lasa lavitra ianao amin'io mandrondroatra io naletika anaty lavaka dia rehefa avy eo nisy Ismailita mandalo hoe amidinay ny rahalahana iato sao dia mety aminao ohatriny lafo loatra zany ampidipidino navoaka avy eo miakatra nakarina dia hita teo mihitsy reo nanao payen'le vola inona midy tsy moro zany fa zao tsy mireny ny fony fa ny hafarahany raha lasana vavy tena loha beny mihitsy fa tsy loha kely fotsiny tany amponja tany izy nampidirina tany nampangainy-bola lohany izy ny chef personnel tany amponja tany mpiambina izy tao lehibe ny mpiambina gada fa pénitencier tonga ambony jereo tsara ra Davida andeha hijery ny Goliata iady andeha anatitra sakafo any amin'ny rahalahany dia nahita ny Goliata menasy any Israely teo izy indray ny rahalahany avinavina indray ny atongavanao aty io hijery iady tonga dia ratrainy fa tsy nampiova azy avelao iady amin'ny Filistina tsy mifora io zay avinavina ianao ohatra mio ve dia iady amin'inona ianao tsy Filistina tsy miforanao n'inona mba miteny ako maninona izy ny matakatra fa lohany ianao ao anatinao ao lohany tenena ny fonao rifoko aoka ianao atanto shoky ianao aza mora miakatra ianao mila matanta ianao aza mora kivy ianao aza mora miemotra ianao matantesa zavatra ianao satria lohany ianao ataovy alleluia raha lasana vavy malala miankina amin'ny zavatra tantinao ny fanandratana itonan'Andriamanitra anao hoy aho miankina amin'ny zavatra tantinao ny anandratan'Andriamanitra anao tsy moramora ny voyage ny lohany fa misy Andriamanitra momba azy foana eo misy Andriamanitra momba azy foana eo tsara Jesosy nisy ady amin'izay tamin'ny fokony Gileady tsy resany zareo ny fahavalony zareo dia natsiaro an'izy ary zareo natsiaro an'ny Jefta andao ngiovaka itsika vetivety andiny faefatra tsara 11:4 ary noho ny ela dia nanafoka ny zanak'Israely ny taranaka amona nanafoka ny zanak'Israely ny taranaka amona ary rehefa nanafoka ny Israely ny taranaka amona dia nandeha ny lolony Gileada haka ny Jefta andeha ninona natsiaro an'izy reo ny Jefta zay matoa Jefta zany ho alaina any dikan'izany na dia nailika izy mbola mahery izany amin'ny misy azy ihany eo ny olana manko satria natsapa fanoliany ianao dia resy ianao tsy nivavaka itsony ianao nandalo ady ianao dia resy ianao tsy nivavaka itsony ianao fa nandalo ady aza i Jefta na dia nandalo ady aza i Jefta mbola mahery foana izy ihany hoy z'Andriamanitra ery ambony ery hoe tsy voavanareo olana io fa i Jefta no solution io problème io i Jefta ny solution an'io misy karazan'olana ao amin'ny fianakavianao misy karazan'olana ao amin'ny fiarahamoninao misy karazan'olona any amin'ny toeram-piasana any misy karazan'olana any amin'ny misy ianao any ianao ny tsy maintsy ho solution any raha lasana vavy eo nanandratana anao lohany eo nanandratana anao lohany
satria anao mitoy mahery foana mahery reza foana ianao na misy inona na misy inona mahery reza ianao fa manana ny calendrier n'Andriamanitra hoe amin'ny daty ohatran'izao ataoko anafika anareo ny taranak'Amona ary tsoresinareo ataoko matahotra anareo tsy tafavoaka anareo dia amin'io daty io hiantso any Jefta ianareo wow avereny hoe calendriernao Andriamanitra ao anaty calendriernao Jesosy eo zao aloha ny zava-misy iainako androany fa za mino fa ao anatin'io calendriernao io ko misy daty tsy maintsy hitadiavana misy daty hiantsony olona halleloja enoy tsara ranabavy le vadinao mampijaly anao iny le vadinao manao tsinitsinina anao iny le vadinao mandratra ny fonao iny foana misy Andriamanitra ny miaraka aminao io hoe manana Andriamanitra ny anao io raha lasana bavy aza eritreretina hoe tsy mahita Andriamanitra fa misy zavatra jereny fotsiny satria affaire tsisy dikany aminy raha vo izy mihetsika misy daty ataon'Andriamanitra mpanetry tenany iny io loha be mbady io misy manky io lehilahy io dia miseho be loha mihitsy ary manao tsisy dikany an'io fivavahanao io eto amin'ny teny aminao na be ohatry ny ahoana ny lohany ninina karazana vava efa navokany misy zavatra tsy maintsy hampanetry tena azy io enao mbola tsy nahita ny lehilahy lehibe ny kakaky loty tadidiko tany Amoramanga le rangahy io misotro toka foana eo mitondra taxi brosy vezivezy Amoramanga régional mijaly mihitsy ho vadiny io amin'ny fisotro tokany mijaly sady hafa barakany amin'ny fisotro tokany indray andro amin'izay nahazo toka misy poizina sa sakafo misy poizina ho faty manko ho faty aninona ary ny olona rehefa ho faty mora manitry tena kely andeha hitady an'ny pasteur ny vadiny amin'izay hoentina any amin'ny pasteur Isidore miaraka amina combinaison ny vavana ny kakaklot tao am-piangonana tao io lehilahy lehibe mampijaly vady isan'andro miomana ny mpiomano ny vadinao ampiomano ny vadinao ary za mampahery nareo ranabavy tsy mora ny adinareo tena tsy mora io tena tsy mora io fa misy daty anankiray voatenin'Andriamanitra hoe amin'ity daty ty tsy maintsy miondrika izy amin'ity daty ty tsy maintsy manetry tena izy amin'ity daty ty tsy vita ntsony io lohabeny io ataovy alleluja mahery ny Andriamanitra hoe velona ny Andriamanitra ao ary hitako fa io Andriamanitra io mamaly faty izy io indraindray ozy izy hoe fahavalonao rafinao fa tsika aloha tsy miantso valy faty fa miantso famonjena misy daty ao courage ianao fa misy daty ao tonga ny daty aka ny Jefta ireo mamenatra misy enatra resenany ao anatin'izany ianao nanilika an'le olona de ndany ianao miala teto fa zanaky ny vehivavy jangy ianao zany vavabe zany fotsiny sarotra ny manadino an'izany sarotra ny andeha nantina olona avy nataonao an'izany zanaky ny vehivavy jangy ianao tsy piray lova aminay ianao tsy mandova miaraka aminay ianao rehefa tonga am'izay amona taranaky amona andeha amono an'ireo tsy fantatra hoe iza miteny voalohany amin'ny Jefta mety andeha malaky aloha satria efa nitaranaky amona efa manodidinao fa rehefa tonga kaikaiky ny toerana misy any Jefta nandeha mora am'izay nangidy loha iza ny resaka eno itsika moa nytoyany iamarana de vavaka tsy andiny ny fahafito andiny fahenina ary hoy izy ireo taminy
avy eo mpitarika anay ianao iadiantsika amin'ny taranaka amono avia maninona izy misy inona ao anatin'io Jefta io misy lidera ao anatiny ao le mahalohany ao anatiny ao zany lazaiko no nanahilika azy ianao androany lidera ianao io raha lasana vavy lohany ianao io amen avereny lohany lidera mpitarika amen avy eo mpitarika anay ianao le zanaka vehivavy jangy eo atsoiny io fa izy nandeny fa vita fa hoy Jefta tamin'ny lolony Gileady tsy efa nankahala va ianareo ka nandroka hiala tao an-tranony raiko ka nahoana no mankaty amiko nay ianareo ankehitriny noho ny azo fahoriana hitana tsara eo misy zavatra mifamadika enao ohatriny hoe misy fahoriana mahazo anao ahilika anao fa ho avy ny fotoana rehefa tonga le daty amin'ny kalandirin'Andriamanitra le nanilika anay ny azo fahoriana dia hitady anao satria hatramin'izay nanoliana anao tsy nitsahatra tamin'ny antson'Andriamanitra ianao tsy nitsahatra nangetaheta manaova ny asan'Andriamanitra ianao raha lasana vavy ataovy amin'ny fo ny asan'Andriamanitra zay manaiky maratra fo zany ianao madiova fo eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra hoe madiova fo eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra averitsika miaraka isa roa telo madiova fo eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra fa ny olona madio apo ihany zay no ampahitan'Andriamanitra ny voninahitra